La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nandefa ny andian'ny faharoa amin'ny Caravane du Sud atao Tolaniaro ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina ny maraina teo. Caravane du Sud izay mitondra vary sy menaka ary voamaina ho an'ireo mponina ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana. Saky nahitana mpitandro filaminana avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pivavahana tamin'ity andro an'ity tao Tomasina ho fampiarana ny tsy fahafahan'ny fiangonana misokatra isoroana ny fitangoronany. Vokany raikitra ny fangala-pery teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo kristiana amin'ny fanatanterahana ny fitaovam-pivavahana. Tafakatra amin'ny dingana famarana ny Marc de Davico, teratany malagasy mandray anjara amin'ny fifanana Kira The Voice, na mitolagaga ny mpitsara sy ny mpijery izay nanaraka mivantana ny fandaharana ny fomba fihirana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana asa fampiroroana omaly tany Kaboul, Afghanistan, izay namoizana aina maherin'ny 50 ary mpianatra ny ankamaroany. Asa ratsy izay nitranga fotoana fohy tsy hifarana ny Ramadan ho an'ireo mpino-tsilamo. Ny andindindreo arahina ho afaka fotoana fohy. Manatra ny araba tombo kilasy tomboko vavy tonga sondra eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'izao ariva izao. Nandefa ny andian'ny faharoa amin'ny Caravane du Sud atao Tolaniaro ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny maraina teo. Caravane du Sud izay mitondra vary sy menaka ary voamaina ho an'ireo mponina ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Fanadihadiny Gaeton Andriatsilafo. Nandritry ny efatrandro no nitsidian'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo delegasiona niaraka tamin'ny distrikta maromaro amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy. Isan'ny notsidiana ihany koa ny tao Beraketa izay misy tohadrano afaka manondraka tanimbary amina hektara maro ahafahana mamokatra. Rehefa tany Beraketa zay dia misy toerana 80 hektara zay nanaovana fodi-drafitrasa barrage ary canal efa mirefy 9 kilometatra manondraka an'ireo tanimbary maro de maro. Nitsika an'izany dia rehefa tany nijery tena toerana dia misy ireo tanimbary zay efa tsy namokatra tsony amapolo taona ny maro fa noho ny fodi-drafitrasa nataontsika dia mamokatra izy ireo ankehitriny. Ny faleovan-tena ara-tsakafo no tanjona. Ankoatr'ireo tetikasa maharitra amingorana ny fanjarian-tsakafo any atsimo, mitoy ny etsika vonjimaika entin'ny fitondram-panjakana anampiana ireo tokantrano sahirana ao Androy sy Anosy. Ny maraina teo nandefa ny andian'ny faharoa amin'ny Caravane du Sud ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho fiarahamientana amin'ireo mpiray tanin-drazana any atsimo. Zay mitondra vary 120 tonnes, 20 tonnes zany. Ka ny 20 tonnes dia alefantsika any Amboasary, ny 20 tonnes dia alefa any Ambovombe, ary ny 20 tonnes dia alefa any Ampani, zay ho zaraina ho tsy zaraina ho an'ireo olona zay tena marefo, ho an'ireo olona izay tena mila an'izany fanampiana zany. Misy ihany koa ny menaka zay 23 880 litres zay ao anatiny izy io ho tsy zaraina amin'ny olona rehetrarehetra ihany koa. Voamaina 238 tonnes alefa ihany koa tsy zaraina amin'ireo olona rehetrarehetra zay mila an'izany. Ka dia ianareo amin'ny CCOK mo ireo tompon'andraikitra amin'ny CCOK rehetra no ijery ny olona rehetra zay hisitraka an'izany fanomezan'izany. Fanambina petraka izay arahana amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny fandresena ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny nosy hoy ny filoha. Rehefa niverina teto Antananarivo nitsidika avy hatrany ny CTC Soamandrakizay ny filoha. Ny filoha sy ny vadiny izay efa nanome sakafo ho an'ireo mpiasan'ny CTC hatrany am-piandohana. Izao indray no ny fihibohana tanteraka nomena sakafo ihany koa ireo marary sy mpiandry marary. Saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pivavahana tamin'ity androany ity tao Toamasina ho fampiarana ny tsy fahafahan'ny fiangonana misokatra mba hisorohana ny fitangoronana. Vokany raikitra ny fangala-pery teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo kristiana amin'ny fanatanterahana ny fitaovam-pivavahana. Fanadihadina. Manoloana ny tsy fahafahan'ny fiangonana misokatra ao anatin'izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana izao,
maro ireo mpino kristiana no mangetaeta fotoam-pivahana any am-piangonana saingy tsy afaka manatanteraka izany noho ny fepetra napetraka ny fitondram-panjakana hiadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina covid-19 saika nahitana mpitandro filaminana avokoa manoloana ireo fiangonana vitsivitsy tao Tomasinao ny marina teo noho ny fahenoana fa misy mpiangona hanatanteraka vondrombavaka antsokosoko. Maro tamin'ireo olona teny andalana raha teo no tsikaritra ho milanja baiboly teny an-tanana no sady manao fitafy hoentina miangona. Niezaka nanaparitaka ireo olona ireo ny mpitandro filaminana toy ny nitranga tao Ankirihiry sy Tanamboasainky ary ny tao Ambalamanasy saingy tsikaritra ireto mpitandro filaminana nefa ka naparitaka avy hatrany izany. Dia zavatra naseho teo nandraina zany tandrifiny teo tamin'ny valo sasany dia raha handeha zahay handeha hamonjy ny fotoam-bavaka amin'ny tokantrano anankiray zahay olo vitsivitsy dia nifanena tamin'ny katikaty anankiray feno polisy ny miaramila taminy polisy dia nanakina anay ka namerina anay hoe aiza ny tany ivavahanare io. Zay nefa tsy mivavaka agnatin'ny fiangonana mandeha mampahery ny olona agnatin'ny tokantrano miasonay hatao satria efa mitanga amin'ny zavatra hoe mijaly ny kristianina tsy tahaka zahay mihinan-tsakafo hanigny hoaninay ny kristianina mihinagny tenin'Andriamanitra ka noho zany dia naverinjareo zahay raha fa naverinjareo zay dia niverina soamanjara. Tegna marary aminay mihitsy zay tsy afaka magnano fotoam-pivavahana an-trano na dia vondrom-bavaka atao an-trano mbola misy polisy mandrava ary mitena anay amin'izay fanompoan'Andriamanitra zay malahelo zahay dia mitodika aminareo fanjakana zay mamody zao trano fiangonana zay mba azahoanay hery azahoanay mitodika amin'Andriamanitra zay angatanay hampitsaharana zao valinaretina zay mitondra fisarahana mitondra alahelo mitondra tsy fisiana mitondra fahalemem-panahy zao malahelo zay fa mangataka aminareo fanjakana mba hanokotra ny fiangonana nareo tompoko ao. Amin'ny alalan'ny fangala-piary sisa no hanatanteran'ireo mpino kristianina ny vondrom-bavaka isan-tokantrano na eo aza ny sakatsakana zay atao manoloana ny fisian'ny valinaretina saingy ao anatin'ny fanajano ny fepetra rehetra izany raha ny nambaran'ireo mpino. Tsy mahafa-po izy ireo ny fotoam-pivahana ampitaina amin'ny alalan'ny hainao manjery ka izay no antony anaovan'izy ireo fotoam-bavaka an-takotakona izao. Marina aloha dia tsy mahafa-po anay le vavaka amin'ny radio sy amin'ny télé satria io zany tahaka ny sakafo ihany le vavaka ny manatrika ny tsara koto zay hoe tahaka ny fofony ihany ange ny eno amin'le mijery amin'ny télé sy amin'ny radio. Zay no mahatonga anay zany mangataka mihitsy ny afana mivavaka am-piangonana tahaka ny efa natao hatramin'izay na dia manaja ny fepetra rehetra aza izahay. Ny androany aloha dia nisy ny fandaminana ny fanarana tokoa teto anivon'ny Tomasina dia hoe andao hanokatra fiangonana hivavaka. Ny marina moa zany hivavaka amin'ny fiangonana satria ny fiangonana ange ny tena izy efa misokatra foana sokatra ny fiangonana fa aloha hivavaka amin'ny fiangonana zay no nangatahana. Efa nanao fandaminana ny mpitandrina rehetra teto Matavy teto ahafahana mahatanteraka an'izany rehetra zany. Kanjo moa misy ny toromarika farany avy amin'ny mpitondra fanjakana hoe tsy azo atao ndrely izy dia izay mahatonga anay zany mivavaka anatin'ny tokantrano zay verinay fa tokony ho azo atao zany. Zao zany ny fiangonana marefo ny finoany kristianina nefa ao anatin'ny ady sarotra atsika zao dia ny fivavahana zany manana hery mampahery ary zay mihitsy ny foto-kevitra hijoroany fiangonana ao anatin'izao fotoana izao hoe mampiorina ny finoana ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina nefa tsy azo raha tsy afaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy ampy tenin'Andriamanitra zay raha tsy any antelopolon'Andriamanitra. Dia zay zany anaovanay antso avy hoe angatanay mba alao hisokatra ny fiangonana amin'izay afaka mivavaka ny kristianina ka tanjaka ny finoan'ny olona afaka hiady amin'ny covid fa vonona zahay anaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Mangasiasy ny tranom-piangonana mifanao fotoana mangingina any an-trano sisa no azo atao raha tia hanatanteraka fotoam-pivavahana fohy. Maro tamin'ireo mpino kristiana no nilaza fa nahavita fotoam-pivavahana fohy tao anatin'ity andro alahady androany ity ary zava-dehibe ho izy ireo entina hiatrehana indray ny herinandro vaovao manaraka. Maro amin'ireo mponina eny ambany tanàna no mitondra ny valanaretina covid-19 izay tsy hita amin'ny antontanisa mivoaka isan'andro. Eo ihany koa ny tsy fanaovana fitiliana fa rehefa misy ny fambara dia omeny ireo mpitsabo fanafody avy hatrany. Fanadihadiana.
Ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny fiparitahan ny valanaretina COVID-19 no mampitombo ny isan'ny olona mitondra ny valanaretina. Ho an'ity mpitsabo iray nanaovana fanadihadiana ity. Efa mihoatra ny 5 isan'andro ireo olona tonga mitsabo tena ao aminy, izay efa ahitana soritra retina avokoa. Ato aloha zany coronavirus be dia be ny olona tratra. Tato anatin'ny 2 volana zay somary be dia be le izy. Be dia be satria moa tena aty amin'ny atao hoe ambany tanàna Bakary dia be dia be zany ny olona tonga mitsabo momba ny coronavirus. Mila fatapatana izy fa somary mila confirmation izy tonga aty hoe izy sasy izy lizy. Dia azarany tena moa ny manazava hoe raha izao fiserina aretina amin'izao dia tena hoe ahisiana ho izy lizy. Fa le tena hoe migaranty hoe tena izy moa iny raha tsy amin'ny alalan'ny analizy zany sarotra be lizy. Fa le hoe suspicion na hoe suspect le cas zany iny zany nazavaina aminy. Tsy mitovy amin'ny fisehony tamin'ny andiany voalohany ny valanaretina tamin'ity andiany faharoa ity arahan'ny fanazavan'ny mpitsabo. Mitovy amin'ny protocole de traitement ataon'ireo mpitsabo rehetra amin'ny valanaretina COVID-19 ihany no ampiasainy ity mpitsabo ity. Araky ny antontanisana avoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka olona 9 indray no lavo ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara ary 80 ireo tranga vaovao ho an'ny andro ny omaly sy 900 kosa ireo sitrana Somatsara. Ny faritra Analamanga atrany no ahitana tranga be indrindra izay miisa 7. Tsy natao ho an'ny olona manena vatana ihany ny fanaovana rejima fa ho an'ny olona rehetra andanjalanjana ny sakafo indrindra amin'izao valanaretina izao. Ny fanaovana rejima dia fitaizana ny vatana mba hatanjaka ahafahany miatrika ny aretina rehetra fanadihadiana. Ilaina ny fanaovana rejima indrindra iadina amin'izao valanaretina izao raha ny fanazavana ireo mpikaroka ara-tsakafo. Tsy midika fampihenana sakafo hoanina akory ny fanaovana ny rejima, fa ny fandanjalanjana ny sakafo, mampiakatra ny hery fiarovana ao amin'ny vatana. Ny sakafo mitondra matière grasse maro amin'ny vatana, izay mampitombo betsaka sy vetivety ny menaka ao anatin'ny vatana, no fahavalo voalohany manoloana ny valanaretina coronavirus. Rejima dia hoe fihinanana ireo sakafo fanjaika amin'ny fahatsarany vatanao, satria ataontsika hoe raha vatanao ary betsaka matière grasse menaka, zazavatsy dia anisan'ny tena hoe fahavalo anaty fihetsehana amin'ny Covid zao. Fa ny ataontsika dia hoe ahoana ny fomba ahafahana mampitombo ny anticorps hiatsiantsika an'izay hoe valanaretina Covid-19 ary fanaovana rejima dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay fihetsehana ny Covid-19 satria itsika mihinana ny citron, mihinana tongolo gasy, mihinana ireo legioma maro isan-karazany efa ao anatin'ny fikajiana ny fahatsaram-batantsika izay. Ary izay ny tanjona ao anatin'ny fanaovana rejima. Manampy amin'ny fanalana ny toksika ao anatin'ny vatana ny tsy fihinanana sakafo amin'ny ora tsy tokony hinanana sakafo. Eo ihany koa ny fampitomboana ny hery fiarovana ao amin'ny vatana. Manao ranona poireau, ranona persily, ireny ataontsika hoe coupe-faim. Tetika ny fahazaran'ny olona dia le manao grignote, izany hoe mihinana sakafo amin'ny ora tsy mahazatra, dia lasa zatsan'iny ny vatana dia lasa manana tendance mitady an'izay foana. Dia matetika koa rehefa manao amin'izay hoe grignote izay, tsy fruit no hoantsika matetika fa zavatra be glucide. Fa tsy dia fa rehefa ambony ny toana sucre ao aminao dia miasa be izay mitaova sasany mandevina an'izay toana tahan'ny siramamy anaty vatantenanao izay dia anisan'ny tsy dia mety loatra. Dia ireny ataontsika hoe rejima, atao hoe rejima izay ho an'ny vehivavy, ireny atao hoe coupe-faim, izany hoe tsy mahatsiaro izy ao anatin'io. Ary tadidio fa vatantenan'olona rehefa manao an'izay hoe jeûne, izany hoe tsy mihinan-tsakafo ianao, dia tadidio fa anisan'ny manampy vatana iny hieliminer, izany hoe anala ilay ataontsika hoe toksika any vatantenan'ny olona. Miteraka aretina maro amin'ny vatana ny tsy fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ka ilaina ny fihinanana legioma sy voankazo maro loko, ny fisotroana rano ihany koa. Ny pokanela no isan'ny voankazo mitondra vitamina betsaka ao amin'ny vatana. Tsara hoanina matetika ihany koa ny zavoka sy ny kaki.
efa hita sotra ny ezaka sy ny fanajany rehetra ny fioboana tanteraka eto Analamanga ny andro ny sabotsy sy ny alahady na izany aza hita endrehetra eny atrany ireo mpitandro ny filaminana mampanaja ny fepetra sy ny fitsipika rehetra ho an'ireo sasany izay tsy manaja izany fanadihadinika eto Andriatsilavo. Ny ena amin'ny ankapobeny ny fivezivezena nandritra ny fiboana tanteraka teto Antananarivo raha tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Androany nidinay fotony ny komandin'ny farim-piadidiana izandarimariam-pirenena eto Antananarivo nijery ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana telo lafy, ny zandary, ny polisy sy ny miaramila. Nandritra izany no nanomezana ny toromarika entitra anatanteraka ny asa eo amin'ny fampanajana hatrany ny lalàna velona. Eo ihany koa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpitandro filaminana sy ny fampiasana ireo fitaovana mifandraika amin'izany. Ohatra ny teny amin'ny barazy sécuritaire amin'ny lalam-pirenena fahafito tetsy Tsinjony. Moa zany ny varavarana manidy Antananarivo na Analamanga amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra. Noho izany dia tsy maintsy apetraka ny toromarika ary averina foana amin'reto mpisehatra reto zany ny antony fisian'ity barazy ity. Ny antony voalohany zany dia mba tsy hivezivezen'ireo olona tsy manana lalana amin'izay fivezivezeny zay. Ary amin'ny ankapobeny dia tsisy tokony azo alalana mihitsy afa-tsy ireo zay nambarana Andriamanitao filoham-pirenena mikasika an'ireo fiara mitatitra ny entana na mitatitra solika na ny manao ny service essentiel zay tsy maintsy ilaina amin'ny fiainan-davanandro ary mifandraika amin'ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana. Misy hatrany ankilany ireo endrika tsy fanarahan-dalàna toy ny fivoahana tsy misy anton-dia mazava nandritra ny fisavana nataon'ny mpitandro filaminana. Maro ireo mahafantatra ny fepetra tokony arahana mandritra ny fiboana tanteraka saingy mini manao tandrevaka tsotra izao. Tsy maintsy nyroso tamin'ny fanentanana ny mpitandro filaminana ary tonga hatrany amin'ny fanasaziana. Ny fahasalamana, ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny sosialim-bahoaka ireo no atao lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka ny Nosy Be hoy ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Efa miroso ankehitriny ny fametrahana ireo fototra-fitrasaka isan'izany ny kianja manara-penitra sy ny trano mora miisa 20 ho vita ny volana septambra ho avy izao. Fanadihadiana. Mbola anatin'ny fotoan-tsarotra Nosy Be ankehitriny ka nentanina anaja ireo fepetra sakana rehetra ny ponina. Tsy maintsy araha-maso ireo mivoaka sy miditra ny Nosy Be ary tsy maintsy fantatra mazava ny fiavian'ireo olona miditra ao an-toerana. Tsy tokony Nosy Be no toerana andehanan'ny olo manao findramonina tsy ara-dalàna mandeha ivelany. Ary tsy Nosy Be tokony hidiran'olo avy any ivelany izay mety tondra valina retina aty amintsika. Mila fanatevenana mahakasika an'izay. Mila ihany koa ny fandraisantsika andraikitra ary indrindra manao antsoavo an'ny vahoaka Nosy Be ny tegnako ny amin'izay laminy tokony mipetraka. Indrindra misy koa ny havatsika izay maro tonga Nosy Be eto izay tokony anara-dalàna ny fifindramonina ataondreo regny na avy avaratra zareo na avy atsimo zareo na avy aero avy eto misy laminy tsy maintsy arahana. Miteraka filaminana sy fandriam-pahalemana ny fanarahana lalàna ary tsy tokony hisy olona hidina an-dalambe hoy ny Prime Ministre. Ekegna ny isiany fahalalàna, ekegna ny fisiany izay mety misy fisitakina. Fa za kosa manatitra ary teny mazava tsara amin'ny avako jiaby Nosy Be eto. Ny hoe tetsika Nosy Be, andao tsy potehana Nosy Be. Misy fotoana ny potehana Nosy Be ty dia roapolo taona loso zay. Tsy fotoana zay izy ety. Ny politika. Fa ny fotoana izy ety dia ny fandraisana andraikitra. Ny amin'izay filaminana, fifanajana. Ny tompony andraikitra eto an-toerana jiaby dia
sokatra avaravavandro mba hisindiniky roatra misy olana fa ohatra agnaty fifangatsahana nanaovantsika zay fitakina na zay fampisehoantsika fa misy raha maro mamparary atsika tetika samiarina vary mora fanamboaran-dalana jiro sy rano kianja trano mora sy ny maro hafa no napetraka hitsinjovana ny sosialim-bahoaka ao Nosy-Be. Efa miroso ankehitriny ny fananganana trano mora misy 20 tetikasa ny filohan'ny repoblika ary vinavinaina ho vita ny volana septambra ho avy izao. Maravoravo ny mahita fa efa mandeha ny asa horeireny Nosy-Be izy ty ary indrindra ho tombotsoa ny Nosy-Be ny fanagnatsika ty fotodrafitrasa tsara ty fotony ahafahan'ny poniny mba hisitraka trano tsara zegny ary mandravaka ny tanàna Nosy-Be koa. Hitatsika afara re ny kianja manara-penitra koa atao Nosy-Be koa zegny ny raha maventy tadiavintsika agnatin'izay dia tsotra amaray ny Nosy-Be afaka mandray compétition internationale. Ny commune Nosy-Be no andray an-tanana ny fampidirana rano amin'ity toerana nametrahana trano mora ity. Niona tamin'ireo lehibe ny sambadraram-panjakana ihany koa ny prime ministre ary nanambara fa tsy maintsy vahana ao anatin'ny fotoana fohy ny olana rehetra tsy ampitarazoka ny fampandehanan-draharaha. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao hisy antokelitsika ao anatin'ireto dokavarotra ireto aorian'izay hanoana rahantsika ny mety fiantraikan'ny fiavao de la vallée du Rift amin'ny fahasalaman'ny olona eo ihany koa ny maresaka iraisan'ny pirenena. Tahoary. Un max de Féline en 4G. Un Filmax avec un écran 5 pouces, une big batterie, hotspot Wi-Fi et à seulement 129 000 arrière TTC. Rends-toi en Telma Shop, tu auras en plus un bonus à l'achat. Telma, safidiko maitso malagasy. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika efa nanomboka ny taona 790 no efa teto Madagasikara ny fièvre de la vallée du Rift ka tsy vahiny amin'ireo vétérinaire malagasy intsony izany amin'izao fotoana tsy misy fiantraikany amin'ny olona io aretina io ary raha masaka tsara ny hena raha ny fanazavana ireo mpitsabo biby fanadihadiana. Tsy mbola nisy firenena nahita fanafody fanefitry ny valana aretina fièvre de la vallée du Rift raha ny fanazavana ireo mpitsabo biby. Tsy ny eto Madagasikara irery ihany fa ahitana io aretina io avokoa fonany amin'ireo firenena mandroso azy. Amizao aloha dia mbola tsy nisy firenena nahafonga raha tanteraka ny virus ny président zao ohatra mbola tsisy miseho fotsiny ny aretina aloha mandrapa fa le virus le tsimoka aretina mbola mivezivezy ny amin'ny natiora any ohatra hoe Egypte ohatra zao fataona fitsitsy tsisy ity biby narary ny vera tany amin'ireo fa tsy mitiko izany fa afaka ny vera fely aretina fa tsy fona tanteraka le aretina ka fitaré mantolo efa misy satria tsy Afrika ihany fa hatramin'ny Yémen sy Arabie Saoudite misy ary mety tsy hoe mety fa Europe atsimo io zao dia efa tafiditra ao anatin'ny firenena sokajiana hoe ariska satria ny moka mostikatiga rao izy Aedes efa misy any amin'iny atsimo la France iny amin'ny Portugal sy Espagne iny nefa iny tena anisan'ny mampita an'ilay tsimokaretina biby sambiby na biby sy ny olona koa ary. Tsy tokony nisy fiantraikany amin'ny vidin'ny hena sy ny fanjifana sy ny fisiany io aretina io ary tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona ihany koa raha toka masaka tsara avokoa ny hena sy ny sakafo rehetra raha ny fanazavana. Ireo olona mikarakara ny hena manta no mila mitantrana sy ireo mpiompy ka ilaina ny fanomezana fiofanana azy ireo. Ohatra nareo
ny olona mihinana enomby a dia tsisy ahina mihitsy raha masaka tsara le enomby a. Ny olona misotro ronono dia tsisy ahina mihitsy raha masaka tsara ny ronono a, tsisy atahorana fa mahazo tomana daholy. Mpikarakara ny anamanta, mpikirakira ny anamanta no mila fitandremana. Zay fotsiny a raha sendra maratra ny tananao ohatra na misy verivery a dia mandraisa faipetra manokana finosgan na mba imiana aloha dia hoe finosy solofanina mahavonjy raha ohatra ka zay misy dia tsy dia tokony misy firakina amin'ny fahasalamanao. Biobia tokony tsy fanosana be amin'ny ombo raha ohatra ka somary bebe rora na mety manavinavy le biby fa mba misy fitandremana. Zay le tena mipio tokony misy fandetanana fampianarana torohevitra tsotsotra ho atao amin'ny vahoaka. Ny taona 2017 no nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny fièvre de la vallée du Rift teto Madagasikara tamin'ny OMSA na ny Organisation mondiale de la santé animale izay nataon'ny service vétérinaire de Madagasikara raha ny fanazavana. Nisy indray ny FVR ny taona 2020 hatramin'ny 2020 izay nambara tamin'ny fomba ofisialy ihany koa. Ary izao niverina izao indray. Tsy vahiny amin'ny aretina mpahazo ny omby io ny veterinera gasy raha ny fanazavany ny flo ho lavitry ny mpitsapo biby. Tsy mitsahatra miaina ny vokatra makamba teto Madagasikara atao anatin'ny 10 taona farany noho ny fisian'ny gabraraka amin'ny endriny maro samihafa. Manoloana izany fepetra maro no noraisin'ny ministerany fiompiana, fambolena ary ny jono hanarenana ny lesoka fanadiadiny onasena. 7 hatramin'ny 8 taona isan-taona ny vokatra makamba aondra ny Madagasikara 10 taona lasa izay. Ankehitriny manodidina ny 4 taona sisa izany noho ny kabraraka sy ny tsy fahafehezana ireo mpanjono vaventy fa ihany koa ny tsy fampiny ny fanarahamaso mandritra ny fotoana fikatona ny taom-panjonona. Ankehitriny na ena ny orinasa mpisehatra eo amin'ny makamba ahafana manaraka akaiky azy ireo araka ny nambarany tale jeneraly ny jono azo tamin'ny Antso Antarby. Via ny famerana nireo fahazoan-dalana mitandrika makamba dia ny ferana ka amin'izao zany dia azo ambara amin'ny fomba ofisialy fa 770 ny fahazoan-dalana nomena ny mpitandrika makamba amin'ny raha industrialy eto Madagasikara ho an'ny 5 taona manaraka ty. Ny fanampin'izay dia ny ferina koa zany ny fetrisa. Masina fetrisa isaka ny fatra izay anjonoany rehefa sambo miasa ho an'ny jono makamba zay mba hitsinjovana ny arena mba tsy ho lampanina jono fa mifanaraka amin'le harika-karena misika amin'izany jono makamba zany ny vokatra izay hivoaka avy eto amintsika. Isokatra ny herinandro avy ny taom-panjanona makamba eto Madagasikara manomboka izao any amin'ny 3 kilometatra miala ny morontsiraka vao afaka manao ny asany ireo mpanjono vaventy raha ny fanazavana. Zany hoe zany misy zany pitsopitso ara-teknika izay tsy maintsy ho ajena ny ara-kalitao ny fitaovana dia tsy maintsy jerena manokana ny lafin'ny autorité sanitaire efa manao ny asany ny mpanara-masonjono dia manao verification an'ilay fitaovana izay asa ho amin'izany jono zany izay manomboka amin'ny herinandro dia voarara ny manjono amin'ny andro alina manomboka amin'ny 9 alina ka hatrany amin'ny 5 maraina manomboka amin'ny sokafana io ka hatramin'ny 7 ny volana jona. Ny famerana ireo mpanjono vaventy fa tsy hitaty amin'ny zone ny 2 miles. Tsy misy tsony sambo maventy hitaty anatin'ny alahonko anaty bay ity fa ary lavidavitra ary izy ireny manomboka manjono. Zany hoe zany 2 miles zany mba vinavena an'andany 3 kilometatra mialan'ny sisy-dranomasina no manomboka manjono ireo mpanjono vaventy. Ireo faritra ahitana alahonko no betsaka makamba eto Madagasikara toy ny any amin'ny ilany andrefana. Eo ihany koa ny faritra avaratra Atsinanana any amin'ny Bay d'Antongile. Ny makamba amin'izao fisokafan'ny jono izao izay misanda 5.4 alina hatramin'ny 3 alina ariary ny 1 kilao. Ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus miasa andro aman'alina ireo mpilatsaka an-tsidrabo eo anoloana ny vavady hidirana amin'ny CHRR Ambatondrazaka tsy maintsy mandalo fitsapana avokoa ireo rehetra izay hiditra ao anivon'ny hopitaly ary raisina avy hatrany ny fepetra raha toa ka misy ny tranga mampiayay. Fanadihadiny Henri Florian. Nirotsaka ny tsitrapo miasa 420 ora amin'ny 420 isan'andro ao anatin'ny 7 andro. Ny Croix-Rouge sy ireo tanora mpilatsaka sitrapo hanao ny sivana ny alohan'ny olona hiditra ao amin'ny hopitaly CHRR Ambatondrazaka nanomboka aty amin'ny herinandro ity ho fisorohana ny fianaky ny Covid-19. Zay Croix-Rouge malagasy Ambatondrazaka fototra sitrapo natsona zay mba hanampy ny karakara fahasalamana ato amin'ny hopitaly noho ny antony ara-pahamehana amin'izao fotoana izao dia manataka
tanteraka ny didina eto zay dia manontany azy masininy hoe mitohaka nareta hoe mahavalanaveraka dia izy maramandoa zay diarakaraka an'izay zany nanaovanay votono anankiray mandefanay amin'ny atao amin'ny urgence dia ny urgence indray manapa-kevitra zay hoe alefa makatsy ray olona na alefa makatsy mianday miaimbavy izy ireo eo amin'ny vavadiny hôpitaly be ka jerena ny hafanana sy ny tany ny oksizena amin'ny rà ho an'izay manandrarà oato amin'ny hôpitaly raha sanatria ka misy ny tranga mampiaya izy ireo ihany no mitondra avy hatrany ilay marary mampiditra hôpitaly efa nisy sady ny vokatra azony eto platsaka ny sitrapo ireto tamin'ity herinandro ity tanjona ny fampienana ny fiparitahan'ny valinaretana ka tsy ambanin-javatra ny fitaovany izay ampitsara raha ny fanazavan'izy ireo na mbola ho lavitrezaka aza ny asa hatrehan'izy ireo na neo ny fahavonon'ny avy hatrany ireto platsaka ny sitrapo sy ny croix rouge ireto amin'ny adidy ho fanasoavana ny mpiarabelona nofendrahana ranom-panafody avokoa ireo EPP sy SEG ary ireo fitaovam-pitanterana toy ny posy sy bajaja ho fisorohana ny fianaka ny valanaretina coronavirus ao Moramanga no vatsiana fanampiana ihany koa ireo mpitsabo sy marary any amin'ny CTC any an-toerana fanadidina. Nanome tanana ny tanànan'ny Moramanga amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 ireo mpiara-miombonantoka. Asa sosialy maro no natao toy ny fanadiovana ny tanàna, famatsiana rano ny CTC fitsaboana ireo marary ary ny famendranana fanafody ireo bajaja sy posy izay natomboka taorian'ny famerenana ireo mpianatra any an-tsekoly. Gataka ny commune amin'ny fanadiovana ny tanàna ary teo koa ny famendrana ny fanafody ho an'ireo posy satria tsy adintsika fa efa mianatra ny ankizy zao eto Moramanga ny posy anisan'ny fitondrana ankizy ary eo koa ny fitondrana marary ka dia tsy maintsy nandray andraikitra zany ny société Fanalamanga manoloana an'izay zavatra zay. Etsaka ilan'izany ny mpitsabo ihany koa izay tena miatrika ny fitsaboana ireo marary voan'ny Covid dia tsy maintsy mba mandray andraikitra koa zany ny société ary dia manolotra n'ireo fitaovana. Ankoatran'ny fanomezan-tanana amin'ny commune manoloana ny fianaky ny valanaretina COVID-19 novahana ihany koa ny olana teo amin'ny fitaomana ny bouteille d'oxygène avy amin'ny fitondram-panjakana. Nisy ny fanolorana sakafo ireo mpitsabo miasa ao amin'ny CTC Ambohitranjavidy ka ny CCOD no itantana ny fanomezana. Misy moa zany ny fanomezana ny vary izay ho sakafon'ireo mpiasa eny amin'ny centre de traitement Covid. Misy koa ireo marary mety ho sahirana amin'izay sakafo izay dia anisany hisitraka an'izay vary izay. Misy koa ny fanomezana ny virocule izay ilaina amin'ny famonoana an'ity virus ity dia zava-dehibe ho anay ato amin'ny faripedim-pahasalamana ny fahazahoana an'izany. Nofendrana ranom-panafody ihany koa ny EPP sy ny CEG ao Antsirinala miaraka amin'ny trano fonenan'ireo mpiasa manodidina ny 400 tafo ao amin'ny Foibe. Tanjona hoy ny mpitatana ny tsy hidirany valanaretina ao amin'ny faritry ny orinasa. Maro ary takatry ny fahefa-mividiny rehetra ny fitsaboana natoraly asangy mila fitandremana ho ireo mpitsabo nentim-paharazana. Ireto farany izay manamafy fanatao anjorom-bala indrindra amin'izao valanaretina andriany faharoa izao. Fanadihadinika eto Andriatsilavo. Maro ireo vokatra natoraly ampiasain'ny malagasy ampitombo ny hery fiarovana manoloana ny fisian'ny valanaretina amin'izao fotoana. Isan'izany ny tongolo be na ny gros oignon. Mora takatry ny fahefa-mividiny rehetra ary azo antoka raha ny fanazavana hatrany. Na izany aza, misy lafin-javatra maro mila tandremana ka tsy maintsy fantarina. Ohatrany hoe vidy sakafo ihany kely izy zany fa ilaina tandremana hoe mba hoanina mitohy dia hoanina mafisina dia misy zavatra tandremany. Ohatra hoe misy zavatra hoe mampiena ny anticorps ohatra dia tandremana ireny mba tsy hinana an'ireny na tsy hinana an'ireny be loatra. Fa eo amin'le tsy fahafantaran'ny olona hoe gros oignon dia asitrana inona ny vita amin'izany fa nieritreretiny hoe le saosy matsiro ihany ilana ny gros oignon fa tena azo iadiana amin'ny aretina mihitsy mampitombo misy antibiotika matsony dia mampitombo ny hery fiarovana. Dia eo koa zany le resaka le hoe sozety-meny ohatrany hoe fanambanina an'le izy hoe raha ohatry vola be zany no ampiasaina an'le izy zany dia tsy asiana resaka mihitsy fa ohatrany hoe everina indray zao hoe mamoehitra nefa tsy zany mihitsy fa nisy olona ihany mba nisitraka tamin'izy itony. Amin'ny ankapobeny ireo fanao sy fomba fiasa ary fahalalana amampinoana momba ny fahasalamana ampiasaina singa avy amin'ny zava-mananaina toy ny zava-maniry na biby sy singa avy amin'ny zavatra tsy mananaina toy ny vato
tany, rano sy ny sisa, ary fanao ara-pivavahana ampiasaina tanana toy ny otra, isan-kanana na amantarana na anasitranana sy hitandrona ny fahasalamana, ka voakasika amin'izany na ny vatana manoloana ny aretina, ratra, vai sy ny sisa, na ny fanahy no atao hoe fitsaboana nentim-paharazana. Amin'izao andehan'ny faharoa amin'ny valanaretina izao, maro amin'izy ireo no natsahatra. Satria izay zany marina ny malahelo zay satria simba zany le profession ny mpitsabo nentim-paharazana sy ny mpitsabo amin'ny fomba naturel vokatry ny censure diso toerana zany. Dia ao tao anatin'izany moa zany ny ohatran'ny hoe tsy familana hiatra ny convention internationale pour la défense des droits de l'enfant izay efa nankatoavin'ny fanjakana malagasy tamin'ny 20 novembre 1991 afaka miconsulte ny manam-pahefana tompona andraikitra amin'ny document navoakany UNICEF. Dia izay zany anisan'ilay voailika na dia hoe 520 isan-jato ny vahoaka malagasy zany mitodika amin'ireny mpitsabo nentim-paharazana sy mpitsabo amin'ny fomba naturel reny, dia tokony mba ho tsaroa ny fanjakana sy ny tompona andraikitra zany ny hoe mba afaka mitondra ny anjara birikiny ny mpitsabo nentim-paharazana. Efa nisy sosikevitra narosin'ny mpitondra fanjakana ny amondronana azy ireny, ny ampidirana ny vokatra ao amin'ny laboratoire ka ahafana mamoaka vokatra ekeny rehetra sy manaraka ny fenitra. Eo ampiandrasana ny firisoana sy ny fanatanterana izany sika atreto. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny ankonana mivoy anosy zato ny karny fandraisam-bola ho an'ireo olona tsy manan-kialofana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa ankonana miarana. Vola 10,000 ariary isam-bolana ao anatin'ny enim-bolana no sitrany ireto fianakaviana miisa 20 any an-toerana ireto. Fanadihadiana. Olona tsy manan-kialofana miisa 20 sy fianakaviana miisa 20 no nisitraka ny 10,000 ariary isam-bolana isaky ny ankohonana mandritry ny enim-bolana teny amin'ny akany mivoy. Novatsinina karne otiv tanahy izy ireo, manana kaonty sy voasoratra ara-dalàna. Etsika izay tafiditra amin'ny tetikasa ankonana miarina. Misy fanaraha-maso sy fampianarana momba ny fitantanam-bola omena ireto mpisitraka ireto. Ataonay eto amin'ny akany arivonivoy dia mijery mpiara-miombonantoka manomana fanofanana, manomana fanabeazana amin'ny afahan'izy ireo mampiasa hanjanjola zany ao amin'ny tombotsoan'ny tena sy ny ankonany rehefa aveo. Fiofanana tokony ahoana no misy karazan-droa ny fiofanana. Ny fiofanana voalohany voalazako teo dia le hoe fiofanana fanabeazana, ny fahaizana hitantana ny asany sy ny volany, fa ny fiofanana anankiray manaraka dia ny fiofanana arakasa mihitsy. Zany hoe raha ny laminasanay atao anatin'ny akany amin'izao fotoana izao dia mijery hoe inona ny asa izay kasain'izy ireo ho atao, ity ny anarenana ny fiainana ndraika avy eo, ary ny famatsiam-bola izay azo androany dia hoentina omena azy ireo anatanterahany an'izany tetikasa hitondrany ny fiainana orinasa. Misy ny fivoarana azo tsapahitanana tamin'ny fijanonan'ireto fianakaviana ireto teny amin'ny akany. Izy ireo izay natory teny an-dalana izao nalaina izao no ny amehana ara-pahasalamana. Ny tetikasa tany am-boalohany dia natao tao anatin'ny amehana satria latsakintsika tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Fa rehefa tonga tato dia nivolavolaina ireo hoe asa fanarenana ho azy ireo araka ny volazako teo. Misy ny mpiasa sosialy izay miasa eto amin'ity toerana ity manaraka ny olona tsirairay mifampidinidiniky aminazy ireo ny hoe inona no mba kasainy hanarenana ny fiainana. Dia izay ny asanay zany eto amin'ity akany ity, manao izay azahoan'ireo olon'ireo ny atao hoe fahaleovantena arakasa ara-fiainana ahafahana manarina ny fiainana. Ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miombonantoka no mandray an-tanana azy ireo eto amin'ity ankany mivohy ity, mialohany voan'izy ireo aleo tena. Tafiakatra amin'ny dingana famaranana i Marky Davigo ho teratany malagasy nandray anjara tamin'ny fifaninana-kira Veux Voice France nampitolagaga ny mpizara sy ireo mpijery nanatrika mivantana ny fandaharana ny nanaovany irany Joe Cooker You Are So Beautiful. Fanadihadiana. You are so beautiful to me. You are
so beautiful. Irany Joe Cocker, You're so beautiful, io no nosafidiny Margue Daviko, teratany malagasy mandray anjara amin'ny fifananakira The Voice, no kalony alina teo amin'ny dingany manasadalana tamin'ity fifaninanana ity. Ao amin'ny ekipan'ny Florent Pagny no misy azy, mana-talenta, tsy mandiso fanantenana, fa mizara ny fahaiza-manao eo amin'ny hira sy ny mozika hoy ny mpitsara. J'ai dit, j'ai commencé avec une gamine, je termine avec une femme. Mais là, je termine avec une diva, elle est super. Ouais. Wow. C'est top. Roa amby roapolo taona ankehitriny ity tovovavy malagasy ity ary voataiza tao anatin'ny mozika hatramin'ny fahazazana no ny fananany mpanakanto amin'ny fianakaviany toandry Elsa Fira. Teo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany efa nandray anjara tamin'ny fifaninanankira teto Antananarivo izy ary nitoy hatrany izany ka nandrobaka ny amboara tamin'ny fifaninanankira. I love cover tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iraindray ny tena ny roa taona tao aorian'izay. Wala wavinyanjo naku aku antu final iradina tsikizai no stayina. Ho tanterana ny sabotsy 2010 Mey izao ny lalao famaranana ka isan'ny faninana Margarita Daviko amin'izany i Jim Bauer izay ekipa ny Marc Lavoine, Mentissa Aziza ekipa ny Vianney ary Cyprien ekipa ny Amel Bent. Ho an'ny Margue Daviko nofinofy ny fahazaza ity tanteraka ity araka ny nambarany tao amin'ny page Facebook ny androany. You are so beautiful. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa fampiroroana omaly eto Afghanistan izay namoizana ain'olona mahery ny 10 ary mpianatra ny ankamaroany. Asa ratsy izay nitranga fotoana foitsy ny faranan'ny Ramadan hoy ireo mpino Silamo. Fana eo amin'ny sariny France 24. Des cahiers ensanglantés. Cahier rovidrovitra sy misondra. Ilan-kiraro fiarakilan'ny afo izay no hita teto Kaboul, Afghanistan omaly vokatry ny asa fampiroroana izay atreto tsy fantatra mazava ny tomponantoka. Raha ny taremarika vonjo maika mahery ny 10 no fantatra fa namony ainy ary ampolony ireo naratra izay mpianatra avokoa ny ankamaroany. Nanolona ity sekoly iray natokana ho an'ny vehivavy eto amin'ny farsy d'Ashte Barchi andrefany renivohitra Afgana ity no nitranga ny asa fampiroroana. Ity toerana ity ifamoivoizan'ny olona maro ary ny fanandrify indrindra tamin'ny fotoana firavan'ny mpianatra no nanapohan'ireo mpampirorory ny bomba. Raha nambarandreo nanatro maso fiara voasesika bomba ity nipoaka ity. 20 minitra taorian'ny fipoahana voalohany, mbola nisy fipoahana roa hafa raha nambaran'izy ireo. Manoloana ny hopitaly manao toy vakana ireo fiara mpitondra marary. Avotana aloha ny aina mandeha mandalana ny fitsaboana noho ny famaroan'ireo marary. Na izany aza maro ny tsy avitra intsony. Nanameloka ty asa fampiroroana ity Etazonia sy ny vondrona Eropeanina. Atreto tsy misy fitakinana fanambarana avy amin'ireo nanao ity asa ratsy ity. Manokatra fanadihadiana ankehitriny fanjakana any an-toerana ary nilaza fa asa fampiroroana ity nitranga ity. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no entina amarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao hankasitrahana ianao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.